raharaha sy afera maloto ivoaka tsy hoela ny anaran'ireo olona sy mpitondra nanao ny tsinety hoy ny ministry ny fitsarana. Alosato antsinanana faharoa fianakaviana anjatony no nisafidy hijanona ao an-trano na dia eo aza mitondra-trano. Fitondrana fanavaozana mampanahy ireo mpanaraka raharam-pirenena ny fizorany. Manatra ny fiarabana tompoky lasy sy tompoky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avetrany ao anatin'ny dingana fampodina antanindrazana any Mamoravatomanga ho atolotra eo anivon'ny fitsarana malagasy ny fotoanam-panjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Miankina betsaka amin'ny fahavitany fanadiadiana ataon'ny fanjakana Mauritiana amin'ity mpandrara malagasy ity anefa izany raha ny fanazavana nataon'ny ministry ny fitsarana natao Maurice tamin'ity androany ity. Teboka maro no voaresaka nandritra ny diany nataon'ny ministry ny fitsarana tany Maurice fitsidena izay mikendry ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ara-pitsarana eo amin'ny firenena rotonta. Ny antsiprian'izay tateriny Andro Miaratina eo amin'ny saritry ndratsariny Mathieu Princy. Miankina betsaka amin'ny fanapahan-kevitry ny fanjakana Mauritiana sy ny mety toy ny fanadiadinana tsy any Mamoravatomanga ny vinavina ny mety ampodina ty mpandrara malagasy ity eto Madagasikara ka voatolotra eo anoloany ny fitsarana hoy ny ministry ny fitsarana malagasy Fanirisoa Ezinaivo nandritra ny fitafana tamin'ny mpanao gazety tao Maurice androany. I Mamoravatomanga izay niditra tsokisoko tany Maurice ny 12 Oktobra 2022 lasa teo ary nanokafa ny fanjakana Mauritiana fanadiadiana manoloana ireo raharaha mavororoy azy toy ny afera arabola atao amin'ny kantiny banky maro. Mahatratra amin'ny 20 miliara dolara ihany koa ny sorabola tafiditra amin'ny resaka afera sy kolikoly ary famotsimbola mahavoasaringotra ity mpandrara malagasy ity raha ny voalazatra amin'izay. Ankoatra ireo mbola isan'ny vesatra iampangana ny Mamoravatomanga ny firaisana tsikombakomba tamina teratany vahiny amin'ny raharaha maloto toy ihany koa ny raharaha Boeing 777 nentina tany Iran ny trafika narenaka ibony tany samihafa ny osika tamin'ny fanondrana lalitry sy ny afera arabaritra samihafa. Si donc Maurice n'avait plus d'enquête à faire contre Mamoravatomanga, si Maurice voulait le faire sortir de Maurice, si les procédures mauriciennes auraient été épuisées, nous demandons à ce que l'homme d'affaires soit envoyé à Madagascar, mais pas dans un autre pays. Également, quand Maurice aura fini les procédures judiciaires avec l'homme d'affaires, nous voudrons également l'avoir à Madagascar pour qu'il puisse être entendu auprès de la justice ou être présenté devant la justice malgache si ces condamnations n'interviendraient pas avant. Si les condamnations malgaches interviendraient avant que les juridictions mauriciennes auraient fini leur procédure, nous pourrons également demander une extradition après condamnation, mais toujours en respectant le fait que Maurice a aussi des procédures en cours. La loi mauricienne dit que s'il y a encore des enquêtes à effectuer sur la personne, on ne peut pas encore demander son extradition dans son pays d'origine. Isokatra ihany koa ny fanadiadiana ho an'ireo olona sy mpitondra ny iray tendro nananao asa nitovy tamin'ny raharaha mavororoy ny mpandraraha Mamoravatomanga nanome tokony ministry ny fitsarana fa avoaka tsy ho ela ny anaran'ireo olona ireo. On a déjà identifié au moins 140, à peu près 140 sociétés écrans qui sont rattachées à cet homme d'affaires. Mais il faut savoir aussi, on parle de cet homme d'affaires, mais il n'y a pas que lui. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui ont fait la même chose que lui. Certains à un niveau un peu moins tentaculaire. Il y a d'autres dirigeants malgaches également. Il y a d'autres personnes également qui ont fait la même chose. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, on ne donne pas encore les noms, mais ça va ressortir et vous allez en entendre parler. Ankoatra ity raharaha mahabe resaka ity ataon'ny fanjakana malagasy vaindohan-draharaha amin'izao diany ministra ny Maurice izao ny fijerena manokana ny mpifindramona malagasy voatazona amin'ny centre de rétention any antoerana. Maro amin'ireo malagasy nifindra tany Maurice amin'ny fanantenana azo asa no voatana amin'ny centre de rétention ankehitriny no izy ireo lasibatra ny tamazotra tsy ara-dalàna na agence de recrutement na osika nataon'olona. Tao anatin'izany no nanambarany ministry ny fitsarana Fanirisoa Ezinaivo nijerena
akaiky ny zava-misy ary arovana manokana ny zon'olom-pirenena malagasy. Nous sommes soucieux du droit de nos ressortissants malgaches et nous avons donc discuté avec les autorités responsables concernant les droits sociaux des travailleurs immigrés à Maurice. Tsy aivina any Maurice nanomboka ny alarobia 4 febroary 2024 lasa teo ny ministry ny fitsarana malagasy Faniry Soerinaivo fitsidiana izay mikendrina na mafisana ny fiara-miasa ra-pitsarana eo amin'ny Madagasikara sy ny nosy Maurice teboka lehibe ao anatin'izany ady amin'ny fialana etra sy ny kolikoly ara-toekarena tanjona ny fiarovana ny tombontsoa eo ambony ny vahoaka sy ny faleovatena ny toekarena malagasy isany ireo délégation natazana atao ry ministry ny fitsarana nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety natao androany ity Iroli Mercia izay mpanao politika sy mpanao gazety voalaza fa nogadraindra Vatomanga tamin'ny fotoan'androny. Fa tsy afa-misaraka amin'ny vondrona iraisam-pireneny Madagasikara manoloana ny farefona amin'ny lafiny maro. Mila fitandremana ny zava-miseho ankehitriny manoloana ny fanadiadiana sy ny fahatongavan'ireo iraka manokana avy amin'ireo vondrona iraisam-pireneny ireo eto amin'ny firenentsika hoy ny faneho-kevitra. Nametraka fepetra raha teo ny vondrona afrikanina taoriny ny fandalovan'izy ireo teto Madagasikara fa tsy afaka manatrika izay fivoriana ataon'ity vondrona ity i Madagasikara raha ny faneho-kevitra izay nentiny Père Prospère Ratovo Mananarivo ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny ay. Misy dikany be eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ny famerany vondrona afrikanina tsy ahafahan'ny Madagasikara manatrika ny fivoriana ity vondrona ity hoy ny mpandinika fiainam-pirenena tsy tokony horaisina zavatra tsotra na atao ambany zavatra izany hoy mon Père Prospère Ratovo Mananarivo izay nanamarika fa tsy fepetra tsotra ara-pitantana no apetraky ny vondrona afrikanina fa karazana fanehoana tsy fankatoavana na fisalasalana amin'ny fahefampitondrana misy eto Madagasikara. Midika izany fa misy ahiahy na tsy fahatokisana eo amin'ny sedra iraisam-pirenena izay mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny ilazan'ny Madagasikara sy ny toerany eo amin'ny sedra diplomatika ho ihany ny faneho-kevitra. Za moa anisan'ny variana tamin'le fivoahana tany Dubai voalohany dia avy eo nisy fihaonana tany Abu Dhabi dia nisy fiantsona indray tany Afrika Atsimo ny SADC dia zao ny Union Africaine manakana antsika tsy hanatrika amin'ny fivoriana ny Union Africaine. Inona ny dikan'izay mbola tsy ankatoaviny zareo zany ny fahefantsika. Dia zay mbola miandry zareo amin'ny mpitondra lay finiavana makany amin'ilay famaliana ny etaetan'ny olona amin'ny fionambe, amin'ny fanovana, amin'ny fanajana ny rafitra, ny lalàna sy ny sisa ka anisan'ny manahirana ny fahatongavan zareo eto satria ny dikan'izay mbola iverina any amin'ny 10 taona 30 taona lasa sika raha izay feuille de route zay nresahana. Lafiny anankiray faharoa mbola tsy manana finiavana tsika eo anatrehan'izao tontolo zao ametraka fanovana marina ilain'ny firenentsika mba tsy ekinantsika iakin-doha amin'ny hevitra sy ny fanampiana sy ny sisa foana kanefa lay safidiny zareo moa zany le hoe anaraka ny lalam-panorenantsika hiditra anaty fanajana lalàna ny dikan'izay dia le hoe miandry fankatoavana fa le miandry fankatoavana dia miandry fanampiana ny fanampiana nefa miankina amin'ny fankatoavana dikan'izany dia tsy misy zany. Mety hiteraka voka-dratsy ara-toekarena ara-politika ary ara-sosialy izany raha toka amin'ny toy ny tsy fankazahoana sy ny tsy fahatokisana ho ihany ny fanazavana. Mbola fotoana izao iverenana ao anatin'ny zotra ametrana ireo fepetra eken'ireo vondrona iraisam-pirenena tsy afaka miala amin'ireo Madagasikara manoloana ny farefona amin'ny lafiny maro ho hiatrany ny fanamafisana. Fa manoloana ny toedra ara-politika iainan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao dia milaza ireo mpanaraka raharam-pirenena fa efa mivoaka ny lalam-panondrenana ny toerana misy an'i Madagasikara fa tsy tokony asiana adihevitra ny momba izany. Misy fiantraikany mivantana amin'ny ara-toekarena nefa izao toe-javatra izao. Sarotra ny toerana misy an'i Madagasikara na ara-politika na ara-diplomatika manoloana ny tsy fisian'ny soro-dalana mazava ho hiatrany ny faneho-kevitra. Manahirana fa tao mivilalana ny fanavozana ho hiatrany ny fanazavana. Fanadadiana eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina hatrany. Na inona ambara dia mivoaka ny lalam-panondrenana ny fisian'ny fiadidiana sy ny filohan'ny fanavozana ho ny mpandinika raharam-pirenena.
Ny fanjakana malagasy no miezaka mandaminy saingy hita taratra ihany ny tsy faneken'ireo firenena avy any ivelany izany. Eo koa ny tsy fisian'ny sordalana mazava. Io olana io anefa dia misy vokany sy fiantraikany amin'ny toe-karena hoy ny mpanaraka raharam-pirenena Danira Kotson. Raha zava-misy zao aloha dia tsy ao anaty rafitra mihitsy tsika raha ny tena izy satria ny mazava be ngeny anaty anina hoe resaka fifidanany dia tsy maintsy miainga amina toko politika le izy. Tsika moa amin'izao fotoana izao a ny valideny ny ny fitsarana avy mo lalam-pandrena fotsiny le zavatra fa ny zavatra misy manko tadidio tsara fa ny fomba fijerin'ny olona any ivelany. Ny resaka diplomasia moa zany ny zavatra miseho anana laminy ny fitondram-panjakana teto Madagasikara fotsiny hoe bon manaraka ny lalam-pandrena antsika eto fa raha ny tena marina tsy izay mihitsy le izy dia anisan'ny mampisaviritaka zany. Ny tena tokony hoe zany tokony hoe zany ny fitondram-panjakana rehefa menina ny amaritana faran'izay ao anaty fotoana foy ny verenana ny tena hoe io ara le constitution na anova ny constitution itsika fa misy tsy mety le izy dia manao référendum amin'izay fotoana izay fa tokony hiverina foana amin'le dia zay zavatra zay tadidio fa na tiatsika na tsy tiatsika ny amin'le lafiny ara-toe-karena tsy tonga ny tena mpamatsy vola ny tena tsy hoe mpampindram-bola zany ny opportuniste ny mety ho avy fa le tena hoe olona mampiasa vola amin'ny rariny sy ny itsiny hoe isy fifanarahana mazava tsara matahotra izy satria hoe inona nahatonga ny fitondram-panjakana io teo amin'ny toerana io. Raha ohatra ka tena lany démocratiquement io dikan'izay zany izy rehefa hanao investissement tsisy atahorana ny fampiasana ny vola fa raha ohatra ka tsy tao anatiny le tena lalam-pandrenana marina dia mametraka fanontaniana reo dia tsy mampiasa vola izy. Nanamafy ihany koa i mon père Prosper Tovomananarivo fa tsy vao androany no tsy najaina sy vohitsakitsaka ny lalam-pandrenana malagasy. Izay na fotsiny ny ampifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny fitondrana misy amin'izao hoy ny faneho-kevitra. Niezaka zany zareo napiditra azy hoe araka ny lalam-pandrenana fa ny tsika ny lalam-pandrenana efa hatramin'ny voalohany tsy voaja na tamin'ny fitondrana teo aloha dia ny ampidirina tany an-dapa le tolona zany dia ohatrany hoe atao manaraka lalam-pandrenana fa rehefa mijery tsika ny ataon'ny Union Africaine reny sy ny mbola tadiavin'ny Sadek apetraka dikan'izay dia hoe tsy ao anaty lalam-pandrenana tsika. Manahirana ny zava-misy satria efa mivoana amin'ny andraikitra napetraky ny vahoaka taminy ny fitondram-panjakana hoy ihany ny faneho-kevitra. Any ka na ny fikonan-doam-pirenena ho an'ny fanavaozana azy tsy hita sotra ny tena lalak'izorany hoy ny fanamafisana. Tetsy andaniny napetraka ny FFKM hitarika n'ilay dinika fikonan-doam-pirenena nahazo mandany FFKM itsakilany nefa ny fitondrana ohatrany efa manao concertation sy mitondra makany amin'izay efa manana ny fifidianana rehefa raha mpanjakana zany no mitarika an'io zavatra io dia inona moa zany ny fanantenana hanovany zavatra nefa ireo rafitra ireo mihitsy ny tiantsika hovana tao mihitsy ny tsy nandeha ny lalàna ny fifidianana ny fitantanam-bola ny kolokolo sy ny sisa dia zareo zany zao nitarika an'ilay fanovana amin'ny tsy fanovana efa mahasatra dia ataoko hoe manahirana ny miatrika ny zava-misy raha ohatra miazakazaka makany amin'ny fifidianana ny mpitondra. Ny tsy fisian'ny sordalana mazava sy ny fiviliana amin'ny lalam-pandrenana dia miteraka tsy fatokisana ireo firenena mpiara-miombonantoka ka misy fiantraikany mivantana amin'ny toe-karena izay tozary adino hoy hatrany ny faneho-kevitra. Mampiditra any Madagasikara ao anatin'ny toerana ara-politika sy ara-diplomatika mila fitandremana fatratra izany raha ny faneho-kevitra hatrany. Mbola eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay hatrany ny capture d'état no isan'ny tsy ahafahan'ny Madagasikara eo ambanin'ny vahony ny fahantrana hoy ny vondrona ampandrana. Miteraka fiantraikany ratsy eo amin'ny fiainam-bahoaka izany ka mitaky fiarahamientan'ny vahoaka malagasy ahafahana miala amin'izany hoy ny fanambarana izay nataon'izy ireo tetsy ampandrana tamin'ity androany ity. Rindratsara sy ny tahiriny hatrany. Anisan'ny antony lehibe mahatonga ny Madagasikara tsy afaka miala anatin'ny fahantrana ny capture d'état na ny fakana olona na vondron'olona vitsy ankeriny nefa efa ampanjakana ho tombotsoany manokana. Toe-javatra hita taratra mazava eo amin'ny sehatra ara-politika, ara-toe-karena ary ara-pitantanana araka ny fanadihadiana sy ny faneho-kevitry ny mpanaraka raharam-pirenena hoy ny faneho-kevitra. Mila jerena manokana io lafin-javatra io mialohan'ny androsoana fehi-kevitra iraisana hoy ny vondrona ampandrana. Na anova lalam-pandrenana sy rafitra zamanko i Madagasikara sy ny Malagasy ka tsy hita ny tena fototrolana dia ho sarotra ny arenan'ny firenena
ho ihany ny fanehoan-kevitra. Eo amin'itya capture d'état tya no aretina mitsika amin'ny zavatra io ka zay mahatonga an'io capture d'état io zany lalatsaina rehefa anao fanadihadintsika na ty amin'ny sectoriel na any amin'ny tatsaha dia jerevantsika hoe ahoana fitrangana ahoana fipotrany ny capture d'état satria rehefa zozoiny tany hafa zay hitantsika teo zao tany Liban tany Afrique du Sud namana hitantsika teo fa le zavatra ty amin'ny capture d'état tena fototra devoly manimba zavatra dia ao anatin'ireo fondation zany dia zay zany no jerevana ka ny hevitra ny renseignement ny données azo avy aty amin'ny tatsaha sy ny olona tsotra dia ampiona amin'ireo données zay azo avy aty amin'ny sectoriel dia reo zavatra io araky ny hevitray dia atao synthèse anaovana tolo-kevitra anaovana soso-kevitra ahafahana hiala amin'izao zavatra zao. Misy ny capture d'état rehefa tsy ny tombontsoam-bahoaka intsony sy no iorena ny fanapahan-kevitry ny fanjakana fa ny sitrapon'ireo manana hery ara-bola sy ara-politika ahity sy avadika ifanaraka amin'ny tombontsoan'olona vitsy ireo lalàna politika ara-toekarena ary ireo fanapahan-kevitra stratézika ka very asina sy faleovantena ireo rafitra tokony hiaro ny vahoaka ho hiatrany ny fanazavana. Ohatran'izay ihany koa ny any États-Unis amin'izao mandat Trump zao raha 1% izy no mieritreritra ho an'ny firenena ho tombontsoany sy manao zay tiany atao fa lasa 0,1% izy amin'io zavatra ataony io zay le hoe olombitsy mihitsy no mifeha sy mifeha ny ambony ny lalàna ny institution ny règlement ny bureaucratie atao amina firenena anankiray dia atsika no mahafantatra hoe misy ane zany atao amintsika misy zany atao amintsika fa arak'le fanontaniana teo zay no mahatonga le hoe misaoma mbola andeha hitsitokotoko sa tsy hifo miaraka daholo dia malagasy raha vao tsy miaraka dia tsy alay vidin'ny olona amin'ny ambongadiny izy le fitenenana zay le izy raha ohatra n'izany ny firenenanao osa amin'ny hoe fiandrianana na ara-tsakafo na amin'ny energia na amin'ny fambolena na dia tokony rehefa mieritreritra tsika hoe tsy itsika ny vendrana na itsika ny kamo na itsika no tena hoe voahozona indrindra eto ambonin'ny tany fa misy antony hafa ao ary io antony io dia ny lehibe ohatran'izay le oligarka reo no mametraka an'io dia itsika rehefa mampiseho fa mahafantatra an'izay afaka miady amin'izay miaraka dia zay no nataon'ny firenena ny Afrique du Sud any depuis 2010 à 2017 niady amin'io fa hatramin'izao ny filoham-pirenena any mbola mametraka miady miasa anana ny Afrique du Sud ny institution manana ny fiandrianana mba anana ny firenena fiandrianana zay zany ny processus tsy maintsy atao. Ny firaisan-kina-bahoaka no anisany hery lehibe afaka amerina ny fanjakana ho an'ny daholobe raha mangina sy mizarazara ny vahoaka dia mitohy mora foana ny fakana amin'ny fanjakana sy ny fanodikodinana ny tombotsoam-pirenena. Itsy ankilany kosa rehefa miara-mitsangana ny olom-pirenena mitaky ny mangarahara ny fanajana ny lalàna ary ny fitoviana eo anatrehan'ny rarina dia voatery mandray andraikitra ireo rafitra eo amin'ny fahefana ho hiatrany ny fanazavana. Izy kosa ny hetsika manokana izay atao ny 12 febroary izao eny amin'ny tsangam-bato n'Ambohijatovo ho fanomezam-boninahitra ireo mpitolona iainga eo amin'ny kianjany 12 Mey ka hatrany amin'ny tsangam-bato izany hetsika izany raha ny fanazavana. Nilaza ny vovonana tsy miamboho adidy izay mikarakara ity hetsika ity fa efa mandeha ny antanatohatra ho fangatahana alalana ahafahana manatanteraka izany ary ny fitondram-panjakana no antsoin'izy ireo hitarika ny vahoaka tahaka ny zavanisy tamin'ny 14 ny volana Oktobra 2020 sy 2020. Rindratsara ny tahiry ny aina atrany. Tsy amboa adidy mon général ity teny fanevany colonel raha tsy mandrava ity dia mampatsiay sy manentana ny maro momba ny tolona sy ny ady natao ho an'ny fahamarinana sy ny fanavoazana eto Madagasikara. Ny mampatsiahy zavatra maro momba ny tolona ny fijoroany izao fanjakana izao ka antony anaovana hetsika manokana ny 12 febroary izao hoeny amin'ny tsangam-bato n'Ambohijatovo izay anaingana ireo mpitolona raha ny fanazavana. Ny tanjona dia ny anomezana voninahitra ireo nifandray tamin'ny tolona sy ny ady natao an'ny fahalalahana ary anehoana ihany koa
ny mazava-dehibe ny andraikitra sy ny fanoloran-tena ho an'ny firenena. Ny zavatra tsapa taty Madagasikara sy eran'ny Afrika dia salan'ny ady irery hatrany ny mahery fotsika. Ny zavatra tsapa koa dia arakaraka ny nanaovantsika tolona dia resy hatrany ny mpitolona satria lasa fahavalo ny nomena fahefana sy ny mpitolona. Ka andro iray io anehoantsika fa tsy afa-misaraka ny olona nomena fahefana sy ny vahoaka ary ny mpitolona. Ka ny andro ny 21 volana febroary io zany no anehoantsika hoe andao ifampieno dia andao ho asehontsika amin'izao tontolo izao fa miankina amin'ny firaisan-kinam-pirenena ny ahafahantsika manatanteraka ny fanarenana ifotony na ny refondation, miankina amin'ny fahaizantsika mifampiresaka, fampidinika ny fampieno ny fanatanterana an'izay dia manantena zahay fa ny filoham-panjakana sy ny mpanolotsaina azy no hitarika an'izay hitarika antsika mpitolona eto amin'ny 13 Mai ka hiakatra eny amin'ny Ambohijatovo. Anomboka eo amin'ny kianjany 17 Mai ny filaharana, avy eo izotra hiazo ny tsangambatona Ambohijatovo, toerana malaza sarobidy amin'ny tantara sy ny kolotsaina malagasy. Izany no atao dia mba anehoana taratra ny fanajana ny lasa sy fanentanana ny taranaka ankehitriny amin'ny fahavononana anohy ny tolona ho an'ny fanatsarana ny firenena. Ny jorivona saingy tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana nisy tato anatin'ny 10 taona farany noho ny firehana ara-politika ny antoko kintany Madagasikara. Miarady amin'ny fitondrana ity antoko ity amin'izao fotoana izao, saingy nambara fa tsy manohana be fahatany fa itsikera sy anitsy ihany koa ny fitondram-panjakana manoloana ny tsy fetezana misy eto amin'ny firenena. Narcisse Karazafy sy Mathieu Pranchi no mitondra ny antsipriam-baovao. Izareo antoko mivohy ny foto-kevitra federaly sy regionaly manome vahanany ny fotony antokitana miavana amin'ny rehetra ary manana traikefa politika sy hevitra maro hitondrana ny fanavaozana eto amin'ny firenena. Miarady sy miara-misalaha amin'ny fitondrana misy amin'izao fotoan'izao ny antoko ary miainga amin'ny foto-kevitra tsy manohana be fahatany. Mila ajoro tsara ny foto-kevitra politika mialohan'ny hamaritana ny hoe antoko lehibe isakely hoy Christian Tabera takina ho izy nisy ny dinika nasionaly anatsarana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Dia nanotrina ary tena nanao zay hoafany ny antoko kitany Madagasikara zany ary hitanareo telefona zahay ary dia mbola magnambara an'izay ary mamafisina rapitsy fa ny antoko kitana dia miara-monina amin'izay fanavoazana zay ary manohana ny fitondram-panjakana amin'le hoe fanavoazana ho an'ny Republika ny Madagasikara ho any amin'ny tsaratsara kokoa zany. Zany hoe miaradia miara-misalaha amin'ny fitondram-panjakana io zany zahay satria foto-kevitra mitovy que demande le peuple moa amin'izany fanohana fa tsy manohana be fahatany na hoe manohana tsangan'olona fa tsangakevitra satria aminay antoko-kitana ny filozofia fomba fanaovana politika zay napetraky président zafy taminay satria presque CRN daholo zay reo taizany ohatran'izany na mirady derasiraka miainga avy amina foto-kevitra aloha olo manana idéologie etika politika mipetraka tsara ho tombonsoany be sy ny maro izay gnatao hoe antoko lehibe aminay. Tsy maty famijoro ny antoko tao anatin'ny taona maro, tsy mitady seza ary tsy atoko mpianakaviana, mbola tsy nivarotra ny antokony ihany koa ireo mpikambana nandritra ireo fifidianana ny fanesy teto amin'ny firenena ary isan'ireo antoko nanohitra ny fitondrana teo aloha. Nambara ny mpandrindra nasionaly n'ity antoko ity fa nandrotana aza ny fitondrana teo aloha dia tsy isan'ireo antoko niazakazaka nakeny avoloa nitady seza izy ireo ary manana solotena ny vovonana hafa ihany koa toa ny pasteur Edouard Tsarame ao amin'ny RMDM, i Christian Tabera mpitarika ny Etsikame, Tabera Andriamanantsoa izay mpitarika ny CRN. Azo adika mazava arak'izany fa velona ny antoko ho hiatran'ny fanamafisana. Le tokitana sy le tokitana le lazainy olona hoe mpitady seza. Fa zao ny tokitana porofoina aminareo fa tsy mpitady seza ny tokitana fa foto-kevitra ny antokitana tany amin'ny 2013 tamin'ny 2018 farany teo dia rehefa na 5 kitana tsy nivarotra ny tokony izy tsy nivarotra ny vatony izy hoe andeha mihidy le vatony any amin'ny to fantasinay ny vatonay satria tsy nety aminay le olona nanao teo zay ny antony. Fa raha olona mpitady seza zahay dia niladilady tany nivarotra ny tany nangataka taba-bovokely tany nangataka seza kely tany
mba atahoana sehtra raha io zay nikitana dia nisan'ny olona tolona teto nomboka teto a nanonganana joelona teto niady mafy tamina joelona teto poroboka ambany oavy kiparana ankalazany fahatelo ambin'ny folo taona ny antoko raha-pitsoka hanasana ireo mpikatroka rehetra ao anatin'ny antoko ireo mpanao politika rehetra namana ary ireo olom-pirenena tehiditra mpikambana ao anatin'ny antoko kitana eny amin'ny Solimotel Nosy. Tontolon'ny toekarenina mifandraika amin'ny sosialy kosa indray nahitana fiakarany sandany ariary raha nitatitra izay nataon'ny banky foiben'ny Madagasikara. Mila omena lanja ny fanondranana vokatra raha tiana ny ampitoetra izany. Miovaova ihany koa ny vidin'ny solika izay efa nampifanarahana amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nanamafy ny banky foibe fa ilaina ny fampiarana maika ny politika arabola itazonana ny vidim-piainana tsy akatra raha ny fanazavana. Narcisy Karazafy sy Mathieu Prince Atrandry no mitatitra ny antsipriana izay. Miatsara ny sandabola malagasy manolona ny dolara sy ny euro araky ny tao ofisialy farana avoakan'ny banky foiben'ny Madagasikara dia 7,770 faingo 2,20 ariary ny sandan'ny dolara iray ary atoka 7,770 faingo 3,20 ariary kosa ny euro. Nanamafy ny gouvernoura ny banky foiben'ny Madagasikara Aivo Andrianarivelo fa tsy ampidirina mivantana eny amin'ny tsena ny tahirim-bola vahiny izay mampiakatra ny sandan'ny ariary tombanana ho 3,9 miliara dolara ny tahirim-bola vahiny izay natao indrindra hiatrehana ny olana ara-toekarena mety hitranga raha ny fanazavana trano. Rehefa misy ny orinasa madinika izay mahita hoe miena ny temps ampiasain'ny banky foibe ka misy fiantraikany eo amin'ny fampindramam-bola zany dia izay tena manampy ny ekonomia. Resaka ianao amin'ilay hoe ny taux de change. Ny taux de change indray tena resaka varotra no anatin'ny ny fividianana betsaka ny vary tamin'ity taona ity dia rehefa mijery zany ny mpandrarana dia mahita hoe mety anano sarotra ny famatsiana vary ny malagasy amin'ity taona ity. Eo amin'ny lafin'ny politika arabola mitazona ny tanjana-bola fototra na ny taux directeur 2,20 isanjato ny banky foibe everin'ireo teknisianina fa mifanaraka amin'ny tanjona fampidinana ny fiakaran'ny vidim-piainana ho 5 isanjato amin'ity taona 2024 ity zany 7,2 isanjato ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana tamin'ny volana desambra 2024 raha toka 7,5 isanjato tamin'ny volana janoary teo. Misy fiatraikany betsaka amin'ny fidinan'ny vidim-piainana ny vidim-bary sy ny vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary koa ny fepetra fanamafisana ny politika arabola no raisin'ny banky foibe izay mifantoka amin'ny fifehezana ny vidim-piainana. Zava-dehibe raha ny fanazavana ny fifehezana io vidim-piainana io tsy oatra ny ota izay azo ny volana janoary teo io. Ny inflationtsika mbola tsy tena manidina any amin'ny 2 chiffres izay mitranga ny Afrika raha vao misy ny zava-mitranga ohatra telo Madagasikara reny fa ny taux d'inflation antsika tamin'ny décembre 2025 tao aorianany septembre 2025 dia mbola tratra foana ilay atterrissage 7,2 io ny atterrissage efa neritreretinay tamin'ny voalohan'ny taona 2025 dia rehefa tena nanao an'ilay encadrement zay dia tratra ilay izy. Izay no mampatonga anay hoe raha mbola tsy misy lalana mazava sosotrasa mazava azahoantsika mampiaina ny l'État dia aloaloha io satria raha vao manena an'io tsika dia sarotra be no mampiaina mahazo amin'izany hoe 200 points zany satria tamin'ny janvier 9,5 le izy heritaontsika 200 points fotsiny ny azo 2 points zany ny azosika nefa ny any Afrique bebe ny firenena efa any amin'ny 4 efa any amin'ny 2 fa misy koa ny firenena 37. Akoatra izay nambarany banky foibe fa any Dubai no ahitana betsaka indrindra ireo volamena avy eto Madagasikara mandridina ny 20 taona isan-taona ny volamena mivoaka ny nosy 500 kilao no ampahafantarina ny fahadiseranana retaonina kosa ireo tahirim-bolamena voangona ho ihany ny fanazavana. Les politiques monétaires ny banque centrale no tena mampatonga ny firenena anankiray manana an'izay hoe fiandrianana marindrano ny ekonomia zay kanefa sy ny banky foibe reny no manao ny mpanatsarana sy fampandehanana ny ekonomia. Ny banky foibe dia ny ilany ihany fa ny lafin'ilany dia miankina ny politika fanjakana mihitsiny
izay tsisy dia idirany banque privé loatra fa anjarany ny ataon'ny banque privé dia manome souscription izao no mety atao anisan'izany izay tena hoe nitrikitrihany banque privé hatramin'izay dia hoe rehefa manome asa ho an'ny sehatra tsy miankina nareo re tompoko aloavo ny volany. Na eo azy ireo taremarika ireo mitoetra ny tsy fifandanjana arabarotra tamin'ny taona 2024 dia nahatratra 7.30 tapitrisa dolara nelanelam-bidy eo amin'ny fanafarana sy fanondranana entana mitovy amin'ny 10.4 isanjato ny arkarena faobe zany raha toka 9 isanjato tamin'ny taona 2024 ny 3.5 isanjato ny fanondranana entana noho ny fitotonga ny sehatry ny lavanilina izay ny enatra amin'ny 10.4 isanjato ary ny jorofo ny 9.4 isanjato kanefa ny tombo 9.7 isanjato ny fanafarana entana. Malohana izany ifampidinika amin'ny sehatra tsy miankina ny banque FIB ary anamafy fa ny fanapa-kevitra rehetra ho raisina dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny tanjona dia ny fitoniana ara-bola sy ara-toekarena ho fototra ny fitombona maharitra sy ny fanamafisana ny sandany ariary. Tontolo ny fandraharana mpandrahara maro no simba asa vokatry ny fanjakazakan'olo tokana nandritra ny taona maro teto amin'ny firenena. Tsy tokony hiverina intsony ny toy ireny hoy ny faneho-kevitry Mohamed Razafimberson mpandinika raharam-pirenena. Narsisy Karazafy sy Mathieu Prince Atrany no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Isan'ireo sehatra potika sy nanjakan'olo tokana ny sehatra ny fandraharana teto Madagasikara nandritra ny fitondrana teo aloha mila janona sy averina omena vana ny mpandraharaha malagasy satria manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana izy ireo. Mila janona ny antsojay atao amin'ny mpandraharaha samy malagasy ary inona fa afaka hisehatra avokoa ireo mpampiasa vola mba hahazoana mampiroborobo ny toe-karena malagasy ho ny faneho-kevitra. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanavozana tiana tratrarina ny fanarenana ny sehatra ny fandraharana sy ny fandravana tanteraka ny monopolisation ho ihany ny fanazavana. Nangatahin'ireo mpandraharaha maro izay victime tamin'ny mpitondra teo aloha tamin'ny fitondrana teo aloha tiako resahana satria tsapatsika tsara fa tamin'izany fotoana zany misy an'ilay hoe monopolisation amin'ny secteur maro na ny filière maro. Izany rehetra zany azagaka isika amin'izao raha ohatra ka misy ireo mbola tsy maty voalavo akivo manenjika sy misoketa ary manao zavatra tsy tokony atao amin'ny olona eo amin'izao fotoana zao. Mankahery Andriamatoa Kofali Daya sy ny vady aman-janany manoloana an'izao fanenjehana sy fandotona azy zao ary ninona na ireo karazan'ireo firenena maro samihafa izay tokony haray asa amintsika dia raha misy tombotsoana fianjakana izy tombotsoana firenentsika dia misokatra ny fianjakana. Toraka izany amikoa ny mpandraharaha na mpandraharaha vagasy io na mpandraharaha vahiny mino angamba fa afaka misehatra malalaka ny rehetrarehetra rehefa manaja ny fitsipidalao misy eto amintsika. No mafisy ny fatsy fotoana fanenjehana olo tokan'izao fa fotoana hifanomezan-tanana entina manarina ny toe-karena malagasy. Fa miainga amin'ny fanomezana vana ny tanora no ahazahoana mampiroborobo ny sehatry ny asa sy ny fandraharana. Manana anjara toerana lehibe eto amin'ny firenena ny tanora ary isoroana ny fahadisom-panantenan'izy ireo dia ilaina ny famoronana asa sy ny fampandraisana andraikitra azy ireo. Ny Antsiprian'izay ary. Lara-pameana ho an'ny tanora samy miady amin'ny fahantrana ny famoronana asa amin'ny alalan'ny fampiofanana arak'asa ahafahan'ny tanora manovy fahaiza-manao azo ampiarina sy faleovan-tena ara-bola. Tafiditra ao anatin'izany fampiofanana maimaim-poana amin'ireo sehatra asa mora hidirana sy mampidi-bola toy ny fanamboarana savony, ny arina biolojika ary ny asa hafa mampivelatra ny fidiram-bola. Miara-miasa amin'ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ny tanora sahady amin'ny fahantrana amin'ny famantarana sy ny fampiroboroboana ireo sampandraharaha-pandray-piasa na agence de recrutement iraisam-pirenena ara-dalàna. Misy ny fiara-miasa amin'ireo mpandefa piasa ny Allemagne ary misy ihany koa ny makany Koweït. Io zany na firenena matanjaka ohatra ny ahoana dia tsy ho possible mihitsy zany hoe hanome vola na hanome bazary isan'andro ny tokantrano anankiray fa ny vahaolana maharitra dia ny fanomezana asa. Dia hitantsika ato ihany koa hoe hitady asa ho an'ny tanora eto Madagasikara na any ivelany. Zany hoe zay ihany zany vahaolana amin'izay fahantrana izay ny resako hoe dia ny fitadiavana asa na ny fanomezana asa ny tanora. Ankoatra izay manome lanja manokana ny fanohanana ny tanora ny amin'ny faritra ny fikambanana amin'ny alalan'ny foto-kevitra voyage velotena mikendry ny ampianana elanelam-bidy eo amin'ny faritra sy Antananarivo ary ny mafisana ny fahafahan'ny tanora mpandraharaha mifaninana. Io na tanora misy diplôma na tsisy diplôma fa
vonona ny ady amin'ny fahantrano dia afaka manao an'io voyage velon-tegna iny rehefa tanora avy agny amin'ny faritany. Ohatra ny confection, ny balana fripe, ny zavatra agnisany ciblena amin'ny voyage velon-tegna io ny tsena Andravoahangy isaky ny alarobia maraina izay ahitavantsika ireo confection. Possible zany lamba vidihana aty Antananarivo hoe 5,000 fa rehefa tonga any amin'ny faritra io hatrany amin'ny 5,000 sy ray alina na 20,000 sy ray alina, zany hoe presque 200% de bénéfice. Dia io lavaka io zany na io lalana io no ambaran'ilay tanora amin'ilay voyage velon-tegna. Tanjona lehibe ny ampirain'ny tanora malagasy ao anatin'ny vinaiombonana sy hitondra vahaolana maharitra manoloana ny tsy fananana asa na ho an'ireo manana diplôma zany na ho an'ireo tsy nahavita fianarana, vonona iara-iasa ampitondra ihany koa ny fikambanana ho fanohizana ny asa fampandrosoana sy ho tombotsoa ny firenena. Fanankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly fahadimy ny volana febroary 2024 ny fe-potoana amin'ny fanaovana ny fifanarahana fanamboarana sy fanomezana passeport biometrika malagasy niarahana tamin'ny vondrona Semlex Europa SA. Raha iverenana tamin'ny 17 ny volana janoary 2024 lasa teo no nankatoavina teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny fantarana ny fametrahana ny foibe ny fisoratana anarana biometrika amin'ny fanomezana passeport biometrika manerana ireo masivony Madagasikara any ivelany ary ny eto Madagasikara. Hatramin'izay mantsy misedra olana ireo teratany malagasy any ivelany amin'ny fanavozana ny passeportn'izy ireo noho ny tsy fisian'ny fisoratana anarana biometrika ankoatrany ao amin'ny masivony Madagasikara ao Paris ka everina fa hitondra fanavozana marina ary amany olana misy ny firosona makany amin'ny fametrahana passeport biometrika io raha ny fanazavana hatrany.